Finaritra tompolahy, makasetraka tompovavy ho anao zay manaraka ity fandarina za malaza ity. Nianjery eritreriny sa kobokobony marina ny filohan'ny repoblika tamin'ny sabotsy teo nandritry ny fanombohana ny fotoam-pambolekazo zay nitanterahana tany Vatomandry tany Ilaka Est, satria nandritry ny fandraisam-pitenenana tao anatin'ny kabariny no nitondra ny fahitana ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ny filohan'ny repoblika, ary tao anatin'izany no nitondrany fifonanana tamin'i Jesosy Kristy raha milaza ny zava-misy eto amin'ny firenena izy. Nataitra ny maro izany satria tsy nieritreretina hoe amin'ny vanim-potoana tahakan'izao ilay fanjakana zay mbola miezaka mampiseho fahatanjahana, ilay fanjakana zay mbola tohanina an'ireo mpanohana azy ka mbola mametraka ny tanjaka le fitondram-panjakana na de efa marefo aza le fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao, ary na de efa tsy mahita ho raisina ary ilao zany mpiara-miasa marobe dia misy fotoana mampiseho izany fahatanjahana izany. Kanefa niova ny langazy na ny fomba fitenina tamin'ny sabotsy teo isika tany Vatomandry, raha tsika ao anatin'ny segondra vitsy izany de miverina atao anatin'ny fandalina antsika amin'ny fandarina zany malaza. Zavatra ray lazako anareo ny mamotika ny firenena ity izahay ihany. Iza moa izahay ireo? Izahay mpanao politika. Tsy mijery afa-tsy ny tenanay, tsy mijery afa-tsy ny androany, tsy mijery afa-tsy ny fandavana, tsy mijery afa- Sany zavatra isinanay amin'ny Jesosy Kristy tompy izany. Nitondroan'ny filoham-pirenena fa ny mpanao politika no mamotika ity firenena ity amin'ny alalany fitiavan-tena sy ny fandravana. Eto aloha de aloha hazava tsara ny amin'ny hoe siansa ny fomba fanaovana politika, ary amin'ny mahasiansa azy zay dia misy fandalinana sy fandaminana samihafa ny fomba fanaovana politika, miainga voalohany indrindra amin'ny lafin'ny foto-kevitra ary amin'ny lafin'ny olona zay ampianatra amin'izany fomba fanaovana politika izany. Itsika tsy hampianatra ny amin'ny hoe politika inona no misy eto Madagasikara sy hampiary ny mpanao politika malagasy, fa ny zava-misy aloha araky ny mahazatra ny sofiny rehetra de hoe politika malagasy adigasy no misy eto, satria ezahana avily ny mpanao politika mihazakazaka tonga haka fitondrany taty aoriana amin'ny fomba fanaovan'ny politika amin'ny mahapetipetiny tenany sy ireo manodidina azy fomba fanaovana politika amin'izao fotoana izao. Amin'ny mahasiansa zay sy hoe misy foto-kevitra ary misy fandaminam-panjakana mipaka makany amin'ny vahoaka dia tokony handeha hirona amin'izay ny fomba fanaovana politika, ary tsy ratsy ny politika fa tsara ny politika, saingy ny mpanao politika mandiso lalana amin'ny fomba fanaovana politika ary mametraka fomba fanaovana politika vaovao mivoaka ivelan'ny siansa fa mitondra ny foto-keviny manokana amin'izay mety hazon'ny tombotsoa no manimba ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara. Ka nikibokibony marina hoy isika sa nienjehan'ny saina amaneriteny ny filoha Rajoelina raha ohatra ka nilaza fa ny mpanao politika izahay mpanao politika hoy izy mamotika ity firenena ity. Angamba tsy tokony ho adoloina fa niezaka ny nanatsara any Madagasikara ny mpanao politika ny fandimby teto. Ny mpanao politika resantsika de nanomboka tany amin'ny vanim-potoana fampanjaka izany satria efa nisy fomba fanaovana politika teto, na de mbola tsy tao anatin'ny vanim-potoana ny fanjakana teny aza, zany hoe nahay nanoratra reo mpanjaka tamin'izany fotoana izany, fa nianatra nanoratra kanefa de efa nanao politika satria nanana fomba fanaovana politika zay niainga indrindra aloha na de mbola tsy nahay amin'izany siansa izany sy amin'ny maha hoe tena leso ny fomba fanaovana politika izany dia fataony indrindra aloha an'Andriamanitra atapony loha. Zay le mivitesina tamin'izany fotoana zany hoe misy mpitondra matahotra an'Andriamanitra ary manana fahatsapatena zay hitsinjo mandrakariva ny vahoakany arak'izay fatahorana an'Andriamanitra izay. Fa rehefa nahay ny soratra ary nahay ny fahalalana ankapobeny sy ny fanabeazana ary ny fampianarana teny amin'ny ambaratonga ambony ny tompon'andraikitra samihafa taty aoriana, rehefa nisy ihany koa ny université sy ireo sampam-pampianarana tsy miankina amin'ny fanjakana ohatra dia ny roborobo ny fomba fanaovana politika. Indrindra moa misy ireo organisme international samihafa zay nahafahana nandrato fahalalana amin'ny fampitomboana fahalalana ara-politika. Manao izany ohatra ny teo anivon'ny masovoan'ny Allemagne, nanao ohatran'izany ohatra ny masovoa Amerikana, ny masovoa Frantsay, ny Japonais, ny Sinoa sy ny sisa sy ny sisa.
ary nametraka programan'asa samihafa izy reny no ampiroboroboana ny tanora hahalala n'izay siansa ara-politika izay sy hametraka tsara ny amin'ny foto-kevitra ny fomba fanaovana politika, ary zany foto-kevitra izany rehefa hitatana fanjakana de misy programa mifanaraka amin'izany. Dikan'izany lavitry ny langa, lavitry ny tsao ary lavitry ny fampalenana pokaty ny fomba fanaovana politika. Ka raha izany no ijoroana de marina ny teny voalohan'ny repoblika ny amin'ny hoe izahay mpanao politika no nanimba antifirenena ity, satria novokisana langa, satria ny fampanantenana pokaty, satria ny programan'asa zay tsy tanteraka ary ny programan'asa izay tsy voasorotsoritra sy tsy mipaka mivatana any amin'ny vahoaka no nentina ny tantanana firenena. De manjaka mazava ho azy rehefa izany no miseho ny resaka kinamanamana, ary tsy lavitra zany ny kitrano antrano, ary retsakilan'izany dia ny kilaingalainga no foto-kevi-dehibe ahafahana hitantanana an'ilay fanjakana anatin'izay politika izay. Any ka tsy gagitsika raha ohatra ka ny firenena mihitsy ny mikorosifahana ary latsaka katerena satria mivoana ny foto-kevitra fomba fanaovana politika ny mpanao politika zay nahazo fanjakana. Izany ny zava-misy amin'izao fotoana izao, ka raha milaza izany ny filoham-pirenena de miampangatena ihany satria ny foto-kevitra niakarany teo amin'ny fanjakana de nentina nandrobana ary nentina nanonganana mpitondra fanjakana tamin'ny taona 2024 de Andriamatoa Marc Ravalomanana no nahongany tamin'izany. Fandravana ny entiny ary tao aoriana ny fandravana ny 4 janoary alatsinainy mainty zay nahapotika ny fiarikaren'ny isam-batan'olona nisy mpandraraha tanora tamin'izany fotoana andrany sy nisy ireo mpandraraha vavety ary nametraka tontolo ara-toekarena milamina teto Madagasikara, ary notohizan'ilay 7 febroary zay fikonokononana fandatsahndra ny ainga avy amin'ny mpanohatra, iza moa mpanohatra Andriamatoa Iany Rajoelina no nitarika azy teny amin'ny kianjan'ny 12 May dia niarava ny fiarahamonina politika ary niapotika ihany koa ny tontolo ara-toekarena zay tsy afa-misaraka ny atao hoe social ekonomia politika teto Madagasikara. Tsy hoe mitondra lesona akory sika fa te-hampita hafatra fotsiny ny amin'ny hoe tsy misy maharatsy ny fifonana amina fotoana na vanim-potoana tahaka izao, fa saingy kosa mila fantarina fototry ny fofonana de miainga avy any amin'ilay olona lay nanao tsy mety ary nanao fahadisoana ho an'ny firenena izany. Mety hoe tsy anjarantsika angamba no mitondra na mitsara amin'ilay tompon'andraikitra zay manao fifonana, fa efa zava-dehibe aloha izany, saingy tena ilain'ny firenena de hoe ahoana ny ahafahan'ny Iany Rajoelina mifona ny vahoaka malagasy taoriana ny zava-doza nataony 2024 ka nahapotika ity firenena ity. Tsy tenitenena foana mako zany, ary tsy ambarambara-pahabe maso eto kataitairina mahita vahoaka mako zany, na hoe efa manomboka mandoa azy ny vahoaka ankehitriny, na manomboka tsy te herika an'izany anarana Rajoelina andro izany ny ambanilanitra, ka mety hiteny amin'ny hoe aity ho ray aman'onja tsy maintsy manavitra ny tenantsika himaso ny vahoaka malagasy isika ka manamboatra ary manatsara ny fomba fanehoan-kevitra ka andao aloha satria fantatra fa kristianina ny vahoaka malagasy de hifona amin'i Jesosy Kristy. Tsy izany, singa kely fotsiny zany fa ny fanovana famindra ary ny asa manaraka ny teny nomena mba tsy hoe tsy miady fa nikibay akelika ihany sy ny amin'ny hoe afanambarany vava sy ataon'ny tanana, izany no andrasana sy ilain'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ka raha ny fony izy amin'i Jesosy Kristy satria hoe mety namotika firenena tamin'ny alàna fitiavan-tena sy ny fandravana de ilaina ihany koa ny fifonana amin'ny vahoaka malagasy. Rehefa mifona dikan'izay mamela any ambadika rehetrarehetrany zay mety ho fanenjehana amin'ireo tsy mitovy hevitra aminy. Raha isika ohatra amin'izany ohatra ny amin'ny hoe fa maninona mbola misy voafonja politika potehana amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao tahaka ny mahazo an'ilay tovolahy kely antsoina hoe Stanley Ramarivelo na Stanley Ramaro, nienjehana amina fomba fanehoan-kevitra zay verina fa tsy mitovy amin'ny fitondram-panjakana ka namoronana antota-taratasy ny amin'ny hoe izy ny ao ambadik'ilay compte Facebook rano mangotraka. Tsaroana manko satria efa bolana andro any no nidirany amponja. Tahakan'izany ihany koa ny fiainana ho an'ilay mpanao gazety tompon'andraikitra teo aloha zay ministry ny serasera Ngaroli Mercia, nienjehana ny amin'ny hoe firaisana tsikombakomba sy naprisika olona hidina an-dalambe sy ny amin'ny hoe nijoro vavolombelona ny amin'ny fisina lafin-javatra hafa antota-taratasy na mpandraraha lehibe eto Madagasikara. Kanefa tapitra ara ny
fotoana hijanona ny Amponja ary tokony ho afaka tamin'ny famelan-tsazy ny filohan'ny repoblika aza dia mbola tazomina indray amin'ny lafiny antota taratasy hafa ary nambara misolovavany zany. Tahaka izay ihany koa ilay mpandraraha lehibe iray izay niaraka tamin'ny fitondram-panjakana teo aloha, izay victime na anisany lasibatra ankehitriny amina fanenjehana ara-politika vokatry ny fiarahany tamin'ny fitondrana HVM teo aloha de nga mbola rajaona. Resaka fausse déclaration no hanenjehana azy sy fitsoahana araketra raha ny lafim-baovao samihafa. De tahaka izany raha Mahelanto Manandafy faneho-kevitra ny amin'ny hoe misy fanondranana bala antsokosoko ary makany amin'ny dahalo eto ary nanondro olona am'izany izy. Io no nitarika fanenjehana azy ary mbola misy antota taratasy hafa ihany koa ivelan'izay resantsika izay. De nihidy na de efa nivoaka azy Mahelanto Manandafy tamin'ny faha 1 volana Desambra teo dia nisy fanenjehana vaovao indray ka napiditra azy Amponja tamina raharaha izay any Tomasina. Ny nidony dia anisany tokony efa nisitraka ihany koa ny fivoahana fa zao nitazomina Amponja indray ary nitazomina any amina hôpitaly fitsaboana any Nosy-Belleville any ankehitriny. Misy antota taratasy nady vaovao entina na nenjehana azy indray na de tokony ho tafavoaka ara tao amin'izay tazomana azy izy. Izy izay nambara fa mitsikombakomba ary anisany nanao fihetsiketsehana na nitarika fihetsifihetsehana tamina fikambanana zafiny fotsy zay tsy nanaiky ny fangalarana tany na fakana tany zay hoe ho ampiasaina amina programana asam-panjakana. Akoatrany hoe nisy tovolahy iray tany ampitan-dranomasina tany naka sary tamina valizy na filohan'ny repoblika de nilazaina fa misy fifofona ary manolana ny tsy ambaratelo ny tompon'andraiki-panjakana ny fakana sary nataony. Sy ny sisa zany ambarantsika rehetrarehetra izany. Zany no entintsika ilazana ny amin'ny hoe ny fifonana dia arahinasa. Ka raha ohatra ka niteny izany ny filohan'ny repoblika dia tokony hanana fangorahana ihany koa ary ametraka mazavatra tsara ny amin'ny hoe tsy nentiny zavatra nataony ary misy fampitena sy misy fanombana endrika fiainan'olona ihany nataon'ireo manodidina azy sy ireo mpiray-petsapetsa aminy satria nitarika fandravana ihany koa zany fananan'olona tamin'ny endriny maro samihafa. Tsy hoe ny taona 2024 ihany fa mandritry fotoana hitatana ny firenena izao. Ka tokony ampiseho isika izany fanonana ny anaran'i Jesosy Kristy izany amin'ny alalan'ny famelan-keloka ny hafa mba hahafahan'Andriamanitra, mba hahafahan'i Jesosy Kristy mamela sy mandray ny fifonanao de tokony hamelan'ny hafa ianao. Madio sy azo antoka kokoa amin'izay fotoan'izay eo masony rehetra izay hoe fifonana atao zany. Zava-dehibe ny fona fa zava-dehibe ho isika ny fanatanterahana ny teny sy ny asa mifanaraka an'izany. Ho tohizantsika amina lohahevitra hafa izany aoriana kely eo satria rehefa mahita amin'izao zava-misy izao isika dia mivany lela amin'ny filohan'ny repoblika. Manaiky fahatsoana amin'ny filohan'ny repoblika ary efa mahatsinjo ny trangan-javatra mafy ho sedray nyity fireneny ity. Atsoatsy raha ohatra ka mbola manao dido ho an'ireo mpiara-miasa aminy sy ireo namana izay mampirisika azy haka fanapahan-kevitra hirotsaka sy mbola hitazona hatrany ity fanjakana zay efa mikorosofahana tsy mandeha amin'izay lohany ary efa mandoalika ny tontolo ara-toe-karenan'ny Madagasikara ity. Zany zava-misy, zany malaza, mankasitraka tompolahy, mangatelina tompoko vavy.